tsakatsakana antsozay raha matahory mibaribary loatra ny tahotra ny mpitondra any marika ravalomanana. Fahasalamam-bahoaka adin'ny fanjakana tanteraka an'izao ny olom-pirenena. Orinasa nanao asa-panjakana ary irarira ny fanjakana ny volany. Amika falinindray ary tompo kilasy tompo vavy no ianako aminao ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao Alarobia fatelo ny volana Novambra ny taona 2024 izao manolotra ny arabary tompo kilasy tompo vavy. Anboatsika ny vaovao ary izao alina izao araka ny efa narahanao tao anatin'ny lohatenim-baovao te dia orinasa nanao asa-panjakana efa tamin'ny taona 2024 no nampiantso mpanao gazety naneho ny fitarainany teny Novambra androany. Tsy nalohan'ny fanjakana mantsy ny volan'izy ireo hatramin'izao. Sary sy rindran'ny sariny tahiry aina. Asa tao amin'ny akademia miaramila tao Antsirabe no nataony orinasa izay tantanin'Andriana Sora Tovindraona. Lalana mirefy eo amin'ny 1 kilometatra teo eo no natao ny volana May 2024. Piasa manodidina ny 12 no nampiasany nandritra izany. Noterena novotana tao anatin'ny 10 andro ny asa. Mitentina hatramin'ny 790 tapitrisa ariary ny teti-bidiny asa. Izay tsy mbola nalohan'ny fanjakana na ny ariary azy hatramin'izao. Ny lalana nefa efa notokanana ny taona 2024 ihany. 39e promotion no navoakan'ny era-jonary mampianina filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany 39e. Fa ny 40e promotion tamin'ny 2019 ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao no namoaka azy. Ny 41e tamin'ny 2020 filoham-pirenena amin'izao fotoana izao no namoaka azy. 42e promotion izay tamin'ny volana Jolay lasa teo ny filoham-pirenena amin'izao. Io goudron nataona io tompoko dia goudron izay andehanan'ireo filoham-pirenena rehetra hamoaka an'ireo mpianatra eo anaovana matso ao Antsirabe kanefa dia tsy voaloha ilay vola. École internationale izy ahako ny académie militaire. École internationale tsy mitovy amin'ny université antsika azy fa école internationale io kanefa dia tsy voaloha tsy ny académie militaire tsy mandony vola fa ny fanjakana na ny ministère izay nampanao ny asa no tsy mandony vola. RPI no nanaovany an'ity ressources propres internes ity budget général mandohan'io dia fa voafaritra ao anatin'ny passation de marché plan de passation de marché numéro na crédit tamin'ny 2018 sainga tsy naloha le vola nakaiza le vola tokony andavana ny entreprise. Antsoava raka izany no ataon'ity orinasa ity satria efa maro ny dingana nataon'izy ireo saingy mipetraka ho fampanantenana fotsiny ihany izany. 3 taona latsaka izay. Manamy hafa ihany koa ireto mpiasa ireto fa tsy ho azo takiny intsony ny vola avy amin'ny fanjakana rehefa tapitra ny efa taona. Noho izany dia mba manao antso re izay tompoko zanak' izay ary ianareo ny ray aman-dreny ny firenena izay mitondra ny firenena mitaraina mitalao aminareo mba aloavy re tompoko ny volan'ny entreprise fa mahonena be dia be ny engagement be dia be ny projet izay tokony ataonay. Problème manefa dia ity le prescription quadriennale zany izay tsy maintsy tapitra amin'ny juillet 2022 tsy azo takina intsony ny vola any amin'ny fanjakana rehefa tapitra ny efa taona lalàna zany. Dia izay zany 3 taona nandefitra 3 taona zay niandry 3 taona zay mba nanao izay hoe anao ny andraiky ny fitondram-panjakana tsy misy zany dia tonga amin'izao antso fanairana ho an'ny filohan'ny repoblika en personne. Ny fitohizan'ny asa na ny continuité de l'état no angatahany ity orinasa ity. Izany hoe na tsy eo intsona aza ny fanjakana nanaovan'ny fifanarahana fiaraha-miasa dia tokony alohan'ny fanjakana ankehitriny ny vola noho ny fitohizan'ny raharaham-panjakana ara-dalàna. 5 taona izay ny lasa ary irarira ny fanjakana hatrany ny volan'olona. Nanao etsika ho fanoherana ny fitrandrahana fasimainty ao Toliary ny ao Atolaniaro ny fikambanan'ny mpanjono any an-toerana ny sabotsy 3 oktobra lasta teo. Mitaky fanoherana avy amin'ny mpitrandraka Rio Tinto Kit Madagascar Minerals izy ireo manoloana indrindra ny fahasimbany tontolo iainany fantatra ary fampitarika roa no voasambotry ny mpitandro ny filaminana nandritra ny etsika. Sary sy rindran-tsary ny tahiry ny anatrany.
Vondrona ao anatin'ny communauté villageoise fikambanany mpanjono sy ny usufruit na olona mivelona amin'ny voankazo sy ny vokatry ny ala no nanatanteraka fitokonana ny sabotsy 3 oktobra teo. Mitaky ny zondy amin'ny orinasa Rio Tinto Kit Madagascar Minerals, ireo fikambanana ireo manoloana ny fahasimbany tontolo iainana. Nobahana ny mpanao fihetsiketsehana ny lalana miazo ny orinasa. Tonga teny an-toerana avy eo ny lefitry ny prefet sy ny mpitandro ny filaminana. Nangataka tamin'ny mpanao fihetsiketsehana ny analana ny sakana saingy nandahy ireto farany. Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ny mpitarika rola rehefa tsy nanaiky ny ala ny mpitokony. Toy izao ny fitantaran'ilay mpitarika iray nandritra ny fisamborana azy rehefa tafaresaka taminay tamin'ny alalan'ny antso Antarby. Mitarainy ity mpitarika ity fa tsy nisy mihitsy ny fanajana ny zon'olombelona nandritra ny fisamborana sy ny fitazomana azy amponjy. Novonoina no sady notazomina tamin'ny toerana feno maloto. Ny mbola tsy vitakory ny dindiko za io manaranty le président le taleny police aloha to samboroany le beny tonga de taroka sy ny tariny moko nahazo anay teo anankiroa zany vao sambotra teo tonga de nibataina tena bataina ohatran'ireny tsy haiko tsy ohatran'ny tsy olombelona mihitsy daroana sy ny tariny napitirana anaty tobile ary naratra zay zany de nentina teny amin'ny commandant de groupement tonga teny zahay de vao nisy tonga tao de nisy nandray zay mbola tsy lazaiko eto ny anarany fa tonga de daroka nomeny anay fa ianareo misahy teny maloto mihitsy amin'ity tanàna ty ianareo ny milaza manakorontana amin'ny tanàna ty tonga de daka sy daroka no nanaovana azy tao. Zay zavatra zay de nilaza aminy ianao tsy manana fahefana ny handaroka ahy fa maninona ndareo za tsy talana amin'ny tory raha ohatra vao avec ny tory pe raha ohatra ka tsy mahafaly anao de mbola nampiny any le daroka de navoaka moa tao anatin'le trano nandraisan'jareo anay teo de voa ty fanaovana tapitrany amin'ny ministère mihitsy io fa rety ny mpanakonta lainsar miaraka amin'ny mbaramila reo zahay tsy haiko mitatotran sary toa de tsy haiko na ino mihitsy na lefa zay zany de napidirina anaty violon tao anaty violon tao nefa ao ny tena tao zany misy traitement anay zay lazaiko hoe tsy misy maha olona mihitsy ny tao anatiny tao zareo milaza manko fa zay no fa zay foana ny olona rehetra zay misy io zay fa zaiko tsy normal zany fa ny olona de mananjo amin'ny resaka fahadiovana sy ny tany fa tsy hoe raha any za mbola tsy gadra fa mbola mise en garde de vue araky ny fahitanareo fa nanakorontana tany io iny sanahy fa manao enquête nareo zany fa zahay tao de tena tsy mahazo mamany tsy mahazo mangery tsy mahazo manao ninina tsy mahazo fanay fianakaviana ny tany hoe mba inona ny mba droit kelinay mba azonay atao aloha zareo mihitsy ny mamany io fa te amany zareo de mamany ireo milava kely izy de zahay matory anatiny eo zay zany zavatra misepase tao. Omaly 2 novambra no niakatra fitsarana mpitarika rola ary no entina ny dia tongotra nanodidina ny fitsarana no mbola nofatorana amin'ny noty ihany koa. Nahazo fahafahana vonjy-maika moa izy rola. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny gouvernoura tany an-toerana sy ny communauté des villageois ny alatsinainy lasa teo saingy na ny fanazavana azonay atranty dia tsy mifanaraka amin'ny fitakiana ny valin'ny fangatahana. Ny olona voakasika mivantana amin'ny fitrandrana ihany no anaovany orinasa ny antsoina hoe contrat programme fa tsy ny olona rehetra miaina ny fahasimbany tontolo iainana. Fantatra ry izao fa betsaka amin'ny CSB2 ny fotony no tsy voakarakara ny fanjakany intsony sy betsaka amin'izy ireny araka izany no efa anokana ny mpamatsy vola teto-bola manokana mba anampina ny vahoaka nisy indrindra ny fanadihadiana izay nataony Germano Menjanahary sy Manorandre Malala makasika izay. 20 tapitrisa dolara amerikana no vola atokany USAID ho fanampinan'ny fanjakana amin'ny ady amin'ny tazomoka fotsiny. Ny ministera no mandefa fangatahana any amin'ny mpamatsy vola io vola io arakaraky ny filany ireo CSBD manerana any Madagasikara. Nandritra ny fanadihadiana izay nataony nahafantarany fa betsaka no tsy tomombany eny anivon'ny CSB ireny eny fa na fizarana lay misy odomoka fotsiny aza menimena ny ankamaroany olona fa tsy misitraka izany. Raha ho any ity renim-pianakaviana iray ity izao dia efa tamin'ny 3 taona lasa izy no sitraka izany farany. Ty karatanty ty lena taloha zety ty zao ty lena taloha aby iny ty amin'ny lena tsy ampy amin'izany ty zao io ampiasainay amin'ilay zazanay tsy ampy le aby tamin'ny araiky taloha fa tsy azoko ny taogno nandrasandro azy iny tamin'ny nandrasalay taloha aby fa izy ampiasainay fondraiky izy. Raha ny fanazavana voaray atrandry dia misy mivarotra eny an-tsena ireny fitaovana ireny ary ny tompon'andraikitra eny fotony no tena tompon'andraikitra amin'izany. Nanday izany anefa ity lehibe ny fokotany iray ity
raha nanontaniana momba io. Ile za zay tsy misy tsy mary satria le reo koa fa tsy nahazo le raha menomenondreo hoe le nombre n'olo ety tsy miexiste amin'ny nombre de zay ndraiky le raha nisy mary. Raha ho an'ity fokotany iray izay nanaovanay fanadiadiana ity dia vitsy no trangana tazomoka ao an-toerana. Misy ny ezaka ataony ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo mpanentana ara-pahasalamana. Manao sensibilisation zay aty anivon'ny hôpitaly, anivon'ny communauté, ny agent communautaire manentana ny olona atory anatin'ilay, manentana ny vehivavy bevoka hihinana fanafody miaro amin'ny tazomoka. Hatreto aloha mbola tsy nisy vehivavy bevoka tratry ny tazomoka teto aminay fa tsy bevoka reo fito ambin'ny folo. Fototry ny fahasalamam-bahoaka eny fotony ny CSPD saingy betsaka no ahitana olana toy ny tsy fahampiany fitaovana sy ny mpitsabo lehibe ao aminy. Ny tena olana dia fitaovana fitehirizam-panafody izay iankina ny fahasalamam-bahoaka. Tsy manana ventilateur zany ny magasin dia zany tsy afaka mitazona température-anay mba ho 25 degré midina. Izao zao efa 26 degré. Hatreto aloha mbola tsy misy fitarainana amin'ilay izy fa mety ho hisy risky fa mbola tsy izao izy no mitranga satria rehefa mamoaka fanafody zany any amin'ny détail rehefa miova ny fanafody dia miova koa ny couleur-ny efa hita fa mbola tsy nahita aloha izay hatreto. Tsy nitazomoka irery andry no aretina mitranga eny amin'ireny faritra maro eto Madagasikara ka mila ilaina tahantsoroka ihany koa hoy ny fanazavana. Hitantsika fa CSB2 moa zany ato dia amin'ny CSB2 anazy zay zany tokony manana médecin zay nefa zay zany tsisy médecin fa na dia eo ara zany ny misy olona manampy ihany fa any amin'ny communauté ny agent ny aide clinique izay eo avy amin'ny access manampy anay aty fa mba tsara fotsiny zany hoe misy hoe dokotera zany namanay ato miara-miasa aminay. Raha ny fanadiadiana izay natao hatrany dia mba miezaka ny tompon'andraikitry ny fahasalamam-bahoaka arak'izay kely ampelantanany fa olana ny fitantanana arabola avy amin'ny fanjakana foibe no mahatonga ny USAID andray an-tanana io famatsimbola io fa andraikitry ny ministera kosa no manao fangatahana arakaraka ny zava-misy sy ny filan'ireo CSB ireo. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe variana amin'ny hôpitaly ilazailazaina fa manara-penitra ve ny fanjakana ka mahatonga ireo CSB sy ny fiainam-bahoaka ho tsy misy piraharato izao. Olona niondrana antsokosoko akany Mayotte no tradoza teny ambony ranomasina. Olona 4 maty, ankizy ny 2 ka narinan-dranomasina. Tsy hita kosa ny mpamily ny sambo kely nitondra azy ireo. Olona miisa 20 izy ireo nandeha antsokosoko hiazo amin'ny nosy Mayotte. Raha ny vaovao dia niainga atao Antsampano distrika Anambanja ny sambo kely nitondra ny mpandeha tapabolana lasa izay. Tojo tsy fatomombanana ny motera ny sambo teny afovoan-dranomasina. Tsy nisy nahita na afaka ny antso vonjy ireo tradoza. Ny vatsy raha teo efa tapitra lany avokoa. 10 andro taorian'izay fanomezam-baovao nataon'ny olona tsara sitrapo izay manao asa fitaterana amin'ireny sambo lehibe ireny tao nosy be no nahafantarana fa simba ny sambo kely nitondra ireo olona nandeha antsokosoko ireo. Ny lavonjy araka izany izy ireo ka nandray ny andraiky ny tompon'andraikitra. Efa raisina antanana ao amin'ny hôpitaly ny Elville ireo olona tratra nanamafy hatrany moa ny amin'ny tokony sy ondranana antsokosoko ny tompon'andraikitra isorohana ny loza tahaka izao. Misedra olana maro ny tanorany amin'ny distrikany Antala, Sambava, manoloana ny firongatry ny herisetra. Ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny fanararaotana ara-pananahana no ny tsy fampiny fialamboly samihafa sy ny tantsoroka avy amin'ny ray aman-dreny. Nampianarana hiatrika fiainana araka izany ny tanora 430 amin'ny alalan'ny fanomezana fampiofanana azy ireo izay miompana amin'ny herisetra sy ny fandikan-dalàna ataony ankizy ary nisy fandriampahalemana any amin'ny faritra avaratra. Ifarana amin'ny herinandro ity ny fiofanana ka izy ireo indray no izara izany amin'ny tanora namany. Fandaharana asa nampiarina nanomboka ny taona 7 ny fahaizana mitarika fiainana toanany UNICEF sy ny UNFPA. Fanatanjahantena dia hiakatra an-15 manomboka rampiso amin'ny fiadinany tompon-dakany Afrika andiany fahavalo atao an'ny Burkina Faso ny 4 hatramin'ny fahavalo ny volana Novambra ho avy izao ny mpilalao malagasy eo amin'ny taranja tsipika kanety be. Mpilalao 4 no mandrafitra ny ekipa ampirenena malagasy mandritra ity lalao ity ahitana ny avotry ny aina Andriambolanoro, Azamanala Rakotomalala, Jean Denis Andrianjaka, Jackie Andrianantenaina,
izy ireo izay efa niala teto an-tanindrazana avokoa ny alatsinainy teo iazo any Ouagadougou renivohitra i Burkina Faso. I Victorien Razafindrasendra kosa no mpanazatra hitarika azy ireo. Ity no lalao iraisam-pirenena voalohany ho an'ny Fédération Malagasy ny sport boule tamin'ny ity taona ity. Firenena afrikana 12 no andray anjara amin'ity lalao ity. Ankoatr'io, andray anjara amin'ny fiadiana ny tompon-daka era-tanty ho an'ny vehivavy any Espaina ihany koa i Madagasikara. Ny 20 hatramin'ny 21 Novambra ho avy izao. Ny maresaka iraisam-pirenena dia zaza anetsiny no tandindomindoza manoloana ny otrikaretina streptocoque sokajy B. No io antony io indrindra nanao antso avo amin'ny famolavolana vaksiny afana miaro ny zaza ny OMS. Ando miaratina, Mathieu Prince. Nandefa antso maika amolavolana vaksiny miady amin'ny otrikaretina izay tomponantoka amin'ny fahafatesany zaza 10 ala sy 2 hetsy isan-taona sy ny fahafatesany zaza voateraka ny OMS sy ny mpiara miombonantoka aminy. Ny streptocoque sokajy B izay miteraka ny septicémie sy ny meningite dia olana ara-pahasalamana goavana indrindra mpahazo ny zaza raha ny tatitra navoaka ny fikambanana onusienne. Ny vohitra nandritra ny tatitra nataon'izy ireo fa ity karazana mikroba ity dia tompon'andraikitra mitarika amin'ny fisiany zaza teraka tsy tonga volana sy tratry ny tsy fahatomombanana ara-batana izay efa manantika ny 10 hetsy isan-taona. Mampiseho araka izany io tatitra io fa loza mitatao ho an'ny fahaveloman'ny zaza sy ny fiainan-jany izay ampisy fitraikany goavana amin'ny tokantrano sy fianakaviana maro maneran-tany. Hoy ny fanazavany tompon'andraikitra iray eo anivy ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Manoloana indrindra no anaovan'ny OMS sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny antso avo ny amin'ny tokony sy ny vaksiny ho an'ireny mitondra vohoka. No antitra tery ny mpitsabo iray fa afaka mamonjy ain'olona netsiny ny fanaovam-baksiny. Raha ny tarimarika, ny 12 isan-jato n'ireny mitondra vohoka, izany hoe manodidina ny 20 tapitrisa isan-taona no mitondra ity karazana mikroba ity izay mifindra amin'ny zaza entiny amin'ny alalan'ny likida amniotika indrindra fa teraka tsy mandalo fandidiana ilay zaza. Hatreto, tsabony amin'ny antibiotika ny ireny mitondra vohoka ka ahitana ny SGB mandritra ny fiterahana mba ampienana ny mety ampisy fitraikan'izany amin'ilay zaza. Saingy firenena maro no mbola tsy mampiatra izany fomba fiasa izany. Raha ny tatitra hatrany, any Afrika subsaharienne, Azia Atsinanana sy Atsimo Atsinanana no ahitana tambony indrindra amin'ity tranga ity. Tombanana ho 70 isan-jato ny vehivavy mitondra vohoka no voaro ary soroka ny fahafatesan'ny zaza voateraka sy zaza any am-bohaka 10 alina isan-taona ny fanaovam-baksiny. Eric Adams avy amin'ny antoko demokraty no voafidy tantana ny tanàna New York raha nivoaka mpifidianana navoaka ny manampahefana tany an-toerana Omaly. Izy araka izany no be ny tanàna mainty hoditra faharoa hitantana ao amin'ny renivohitra ara-toe-karena Amerikanina. Any miaratina sy Mathieu Prince hatrany. Eric Adams indray no voafidy tantana ny tanàna New York renivohitra ara-kolotsaina sy ara-toe-karena États-Unis. Andimby any Bill de Blasio izay be ny tanàna ny tondra nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012. Raha ny vokatra vonjimaika navoaka ny mpikirakira fifidianana tany an-toerana nahazo vato 70 isan-jato Eric Adams manoloana ny mpifanandrina aminy Curtis Liwa izay nahazo isambato 30 isan-jato. 20 taona teratany afro-amerikanina. Polisy teo aloha sady mpitarika sindikaly manohitra ny fanavaka vahambolokoditra ny tenany. Izy araka izany no be ny tanàna mainty hoditra faharoa hitantana ny New York. Maro ireo naneho hevitra taorian'ny ity voka-pifidianana ity. Taony nilaza fa tsy maintsy manam-pirofo amin'ny manam-pahaizana azy ny be ny tanàna vaovao. Mananteny izahay fa tsy anao tao foana ny tenany fa iatsy hiara-iasa amin'ny vahoaka. Ny sasany laza fa tsy mbola tena fantatra tsara ny be ny tanàna saingy mananteny izahay fa azo antoka izy ary andray fanapaka-hevitra tsara amin'ny fitantanana ny tanàna. Indrindra taorian'ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny fiparitany COVID-19. Mananteny izahay fa hitovy tantana ny rehetra mandritra ny fitondrany
ka tsisy ny elanelana be eo amin'ny mpanan-karena sy ny manitra. Ankoatra ny fampandrosoana ny tanàna, anisan'ny laharam-pamehana tsy maintsy ataovaindohan-draharaha ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana moatoerana, ny fanarenana ny ara-toe-karena sy ny fanavaozana ny mpitandro filaminana. Ny voalohany volana janoary 2024 izao, i Eric Adamsa no andray ny asany, ary mitentina hatrany amin'ny 7.7 lavitra dolary ny titibolan'ny komina ho tantanany afana mampandroso ny tanàna. Manoloana ny antsojaina ataon'ny gouvernoura tamin'ny filomarika Ravalomanana raha iazon'ny Tomasina ny farany herinandro teo dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izay nisy olom-bahoaka fetra raha lamizafy mololona. Nambarany ary fa mibaribary loatra ny tahotra ny mitondra fanjakana ny filomarika Ravalomanana. Asina Andria Malala, Andry Rakoto Malala. Tsy nisy tsy vakivava tamin'ireny atsonjay maro nataon'ny fanjakana Andry Rajoelina tamin'ny filomarika Ravalomanana ireny. Natany am-piangonana, na avy ny tsena, na andeha ho any amin'ny faritra dia nisy hatrany ny atsonjay sy ny raha matahora nataon'ny fitondrana Andry Rajoelina tamin'ity lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara ity. Ny zoma lasa teo voatery nandeha tongotra 17 kilometatra ny filomarika Ravalomanana rehefa avy nosakana ny zandary intermetona raha ny azo Antomasina iny. Tsy nampiembotra ny antoko-tima manefa izany. Zavatra toy ireny dia efa niarahantsika nahita sy nandre ombieny nandritry ny na teo amin'ny toerany sekretariat mpanjakana ny didiny gendarmerie teo aloha zany dia nieritreritra ny taty-anivon'ny fanoherana sy ny tiako Madagasikara zany hoe efa mba niova ny mpitondra, efa mba tonga saina dia tsy hanao intsony reny atao hoe fietsika mamofady manoloana ny filohan'ny repoblika teo aloha, manoloana ny fananany an'izay sata manokana sy ny toerana ametrahana an'izany filohan'ny repoblika teo aloha zany dia tsy iza fa président Ravalomanana. Nefa dia ampiasaina araka ny efa iarahantsika malala ny mpitandro ny filaminana indrindra ny ivon'ny gendarmerie pirenena no manao an'ireny sakana ireny, sakana izay endrika filambaniny, endrika fampitahorana na intimidation zay tsy misy mahadika afa-tsy zay ireny fietsika ataon'ny gendarmerie ireny. Ny zany anefa raha ny hevitray dia tsy mahasakana ary tsy ahasakana ny fitsidiam-paritra ataon'ny président ny tiako Madagasikara dia président Ravalomanana, tsy mahasakana fitsidiam-paritra ataon'ireo mpanaradia azy ny solombavam-bahoaka ao ny nivon'ny RMDM ao samy laza aminareo zay fa tsy ahasakana anay ireny, na ho ataonareo ireny na ho adinareo ny lalana na ninina ho ataonareo zoan'ny malagasy ny mivezivezy eto amin'ny taniny. Koatr'izay ny averiko indray mandeha ny fanana ny sata manokana sy ny toerana ametrahana manokana an'izany filohan'ny repoblika teo aloha izany. Ninina ho ataonareo. Pirofo mitohaka amin'ny tenda fa matanjaka ny filomarika Ravalomanana ary marefy ny mpitondra fanjakana ka tsy mahagaga ny fihetsika tahaka ireny. Ny ao anatin'izany ihany koa dia ny saka nataon'ny zandary indray amin'ny resaka fisavana. Efa niresahanay izay raha na avy any Mangamily izay nanara-diny président Ravalomanana, na avy any amin'ny tsenanomby tany Mahitsy izay nanaraka ny président Ravalomanana, na taizataiza tany naleha dia miariary ny fatahoranareo nyzany fanoherana tarihy amin'ny président Ravalomanana zany. Miariary tsy takona fenina ary tsy hainareo afenina zany tahotra anananareo zany manoloana ny herin'ny fanoherana sy ny tiako Madagasikara ary mbola fitiavan'ny vahoaka malagasy izany filoha Ravalomanana zany. Ka ninina ho ataonareo eo tsy maintsy mitohy satria araka ny teniko teo avidiny ny aty anivon'ny fanoherana ny solombavam-bahoaka ny fanoherana izay miara-dia amin'ny président Ravalomanana ny mampafantatra ny vahoaka ny zavatra tsy mety sy mihay ny etaeta ny vahoaka toy ny nataon'ny président Ravalomanana reny tany Tomasina ireny. Ratsaivina dia voafaritra lalam-panorenana mazava tsara ny fahafahany olom-pirenena mivezivezy ankalalahana. Toy izany koa ny fahalalahana maneho hevitra tsy miteny izay samy mitsakitsaha ny fitondrana Andry Rajoelina avokoa izany rehetra izany ka nahatonga ny mpanohitra manerana any Madagasikara mitaky ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina eo amin'ny toerany. Ny solombavam-bahoaka fetra lalamizafim-bololona ihany koa moa dia anisan'ny nanara-diny filomarika Ravalomanana tany Toamasina ny farany herinandro lasa teo ka nahita maso tsara ny zava-nitranga tany an-toerana indrindra fa ny fameloma maso ny antoko-tima. Nambarany ary fa nahazo tombony lehibe ny vahoaka tima tao Toamasina fa nampanazavana. Ny fitsidiana ny arahana tamin'ny président Ravalomanana tany Toamasina dia izao no azo ambara ireny no atao hoe redynamisation reny raha te ahita ianareo dia reny no herin'ny tiako Madagasikara na ao anatin'ny
tampokara anatin'ny fotoana foy tsy misy fanomanana dia irenin'ny olona tonga maro niarantsika nahity izany tamin'ny sary ary tao anatin'izany ihany koa mbola nitondrany fanentanana tao anatin'izany no nitsidia ny teny etsena teny ny ainy ny feon'ny vahoaka toy ny mahazatra toy ny fanao président Ravalomanana nininy nambarany eo amin'ny fitondrana nininy nambarany hafa dia mampiseho reny ny heriny ny atao hoe tiako Madagasikara raha mbola eo amin'ny sehatra politika misy eto Madagasikara ary nanana anjara manokana nanana tombo manokana ireo tamin'ny Tomasina izay tao anatin'indreo dynamisation natrehany Flora Valomanana zavatra tsy aritra ihany koa ary tsetsatetsa tsy aritra dia tiako fantatry ny rehetra fa ny atoko tiako Madagasikara dia raha malala fa tsy toy ny ranony kopa ka hoe tonga namana vao mavomavo na tsy namana ara fa rehefa mahatsapa fa hitanao fa mety amintsika mety amin'ny malagasy zany vinam-piarahamonina sy fomba fitantanana ataony tiako Madagasikara sy ny atian'ny mifanoherana amin'ny ankapobeny vonona izay andray ianareo na izy nareo na avy aiza nisy anareo na atoko iny na nisy anareo na olona mbola tsy sanao politika ianareo vonona ny atian'ny tiako Madagasikara ifampiresaka aminareo izao fotsiny misy ny fitsipika tsy maintsy ajaina mba afahantsika miaradia ao anatin'ny resaka hoe zay le fitsipika zay zany anisany zava-dehibe apetraky ny ataon'ivony tiako Madagasikara tsy sanatry jadona tsy sanatry resaka hoe filambaniny fa tsy afaka miroso miaraka isika raha tsy mipetraka ny arofanina sy ny fitsipika afahantsika manaja izany dia afaka zay manateny tsika rehefa miaraka amin'ny tiako Madagasikara sy ny atian'ivony fanoherana miaraka amin'ny président Ravalomanana fa tratratsika mitanjona dia ny amerenana ny Flora Valomanana eo amin'ny fitondrana sy fitantanana ny firenena. Midoetra ny kosa ny fitetezana fokotany ataon'ny solombavambahoaka ny Madagasikara amin'ny boriboritany fahatelo lany tamin'ny anarany antokisika Madagasikara feno ora lambomanana ny tao amin'ny fokotany Betongolo indray araka izany no nahavita ny fameloma maso ny antokotima ho any androany Asinandria Malala Andry Rakoto Malala iray tsy mivaky manana ny tanjony tsy voavidy vola ary masaka ara-potikevitra ny mpikambana ao anatin'ny antokotima ao Betongolo boriboritany fahatelo manoloana ny fahasaranam-bahoaka noho ny tsy faiza mitantany Andry Rajoelina dia tonga namelombelona indray ny fanantenan'ny vahoaka ny solombavambahoaka feno Ralambomanana tamin'ny alalan'ny fameloma masony antokotima tao amin'ity fokotany ity. Mila miomana zay mahantoko atsika satria tsy avelantsika ho resy tahaka izao ty fireneny ity fa mila mijorotsika nefa amin'izay fijoroan'izay tsy maintsy miomana hitondritsika amin'ny mahantoko atsika dia mila maka fahefantsika mila mitondritsika mahantoko politika atsika ary izay ny omanatsika dia nizao amin'ny redynamisation satria mahantoko politika atsika zay raha tsy tsika no mitondra anafaka amin'ny Madagasikara izay efa hitatsika amin'ny fomba nitondran'ny président Ravalomanana nandritry tamin'ny fotoana nitondrany taiza hoaiza anisy Madagasikara ao ireo zokintsika angamba afaka mahafantatra tsara hoe ohatrany ahoana firenena tamin'izany Flora Valomanana zany mitondra ampatsiahany reto tanora ty aoriny reto hoe ohatrany ahoana Madagasikara tamin'izany zay no antony dia fa etsiketsehatsika dia nizao tokana ny tanjona amerina ny filomarika Ravalomanana hitantana any Madagasikara indray anafaka izao fantrana lalina efa manjo ny vahoaka nanomboka tamin'ny taona 2024 iny ary isorako anareo team rehetrarehetra tsakanavaka na foko team na mpikambana tsotra na femme team na jeune team na iza andao ifandray tanana andao ny zavatra tandrotsika nge dia tsotra ihany ny azahoan'ny Flora Valomanana iveriny ao fitondrana zay tokana ihany aloha ny tandrotsika teto tsisy akoatr'izay tsy manana eritreritra za député tsy mbola manana eritreritra amin'izay mandahako manaraka any tsy manana eritreritra kely an'izany akora fa zay iverena Flora Valomanana aloha zay no anatin'ny diloako ty atreto zay ihany tokana ihany aza mieritreritra an'izany areo tsy mieritreritra akoatr'izay aloha tsika ary zay no meko anareo zay ihany aloha ny tandrotsika rehetrarehetra aza raha misy manana eritreritra afany dia hovainy aloha hoe ahoana ny iverenan'le ray aman-drenitsika iny ahoana ny aditsika amin'ity fiainanyity ahoana ny afahantsika matanjaka ty anivony fokotany ty troisième misy isatsika ty zay aloha ny tena ilaitsika
raha araky ny fantatra dia ny sabotsy 20 novambra ho avy zao no anatanterahany ny feonamben'ny mpikambana ao anatin'ny antokotima boribory tany fahatelo ao amin'ny foibeny antokotima etsy belair. Tonga nan'olatra fanampiana sy namaly ny fitaraina fianakaviana maitra amin'ny volana oktobra teo nisy olom-bavam-bahoaka Stanislas Randrianarso na ihany koa nisy olom-bavam-bahoaka Rastany Androany. Anjara biriky amin'ny maha-mpiara-monina sy ny maha-ray aman-dreny no nataoko ohatra ny fanazavany. Raha manomenjanahary Manorandre Malala. Tsy misy mpijery izahay. Io no teny nataon'ireo fianakaviana izay mahitrano sy ravafanana ireto. Tamin'nisy olom-bavam-bahoaka Randrianarso Stanislas Androany raha nitsidika azy ireo ity olom-bavam-bahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara ity. Raha ny fanazavana nataon'ireo tompotrano dia tsy nisy olona atao an-trano nandritra io fotoana izay nitrangany hain-trano io fa izy namonjy asa raha nianatra kosa ny ankizy. Tsy nisy noraisina ny entana rehetra fa kila tao avokoa hatramin'ny diplôma sy ny antota taratasy maro. Dia ny lakosefa ato fa le afta avy any ambony. Tsy fantako hoe inona no avaly tsy voavaliko zany le izy. Aty ambany ny compteur amin'ity. Tany ambony ny aingany afo dia satria ity hazo. Dia rehefa hazo dia mbola hazo koa ny plafond. Dia ny rosaka aty koa dia sy dia hazo. Ny hazo ambony dia lany daholo, tena lany. Tsy zavatra andraisina ao atato e. Fa dia saotra n'Andriamanitra fa tsy fiainana fohy. Tamin'ny 26 oktobra tokony tamin'ny 3 ora teo dia nisy afo be mivoaka avy eo amin'ilay logement 227 amin'ny fasinay. Dia rehefa nidedadeda be ilay afo dia efa fantatra hoe tokony mety hifindra aty aminay dia niezaky ny nanondraka kely izay avy aty. Dia jerena vetivety kely ilay izy dia mipoaka ilay fitaratra be teo aminay dia niditra ilay afo tonga dia tany amin'ny atsasatranonay. Dia eo amin'ilay premier étage eo amin'ilay salon moa ilay izy niditra voaloha, ilay salon cuir dia teo zany dia tsy laitra nampanginina ilay afo satria efa cuir ny teo dia table hazo. Dia tena potika ny zavatra nariana nandritra ny 4 taona dia izao hitanareo izao. Tamin'ny 2019 ity tranonay ity mivita dia iny izao dia may. Dia raha antsika malala nefa ny situation misy amin'izao antsika vao avy mivoaka confinement daholo dia ny antso vonjy izay mba nitaraina zany hoe mila vonjy dia tsisy fanjakana tonga mihitsy zany mba nijery anay. Nandray andraikitra avy hatrany nisy olom-bavam-bahoaka ka nanolotra simenitra 3 kitapo ho an'ny fianakaviana rototo sy fasika 4 fiara lehibe na 4 camion. Tsy andraikitry nisy olom-bavam-bahoaka izany ho hatrany ny nambarany. Saingy tsy azo atao ny mitazapotsiny ny fahavoazan'ny vahoaka toy izao. Timoin Dide raha ny tena izy député zany mpanao lalàna fa tsy anona nefa tena misy oabolan-drazantsika hoe dia tsy mijery ahatra tava fa mbo mijery an'izay mbo tratra ny aina satria izay nataokany hoe raha ny tena izy ange mampalahelo be amina million be dabe nge no potika ao nefa rehefa mbo hoe mandray anjara dia fa zava-dehibe. Efa maha-technicien tena moa dia l'estimeko dia hoe samymeko izy zao tsy malo 10,000 dia misy gravion, misy fasika. Teo izao mbola nangataka le reny zaza teo mba asivy loko dia ateko ny raha pitso ny loko ataoko izay mba mahafapo azy satria izay mba zavatra fahoriana manjoana azy satria fiainana efa sarotra. Confinement mbola nisy teo nefa mbola injadrinao dia dry mampalahelo e. Raha ny fanadiadiana izay natao hatrany dia efa nisy ny antsoavy natao tamin'ny fitondram-panjakana saingy tsy nandrenesana valiny izany. Nisy ihany koa ny fangatahana fanampinana lefa teny amin'ny BNGRC saingy nambarany tompony andraikitry ny BNGRC fa tsy mety ny anomezana izany raha tsy efa trano mihoatra ny 520 tafo no ny ara-pahavoazana. Taoriny antsoavy natao ny filomarika Ravalomanana amin'ny tokony sy ny karazana loba ariandasy lehibe momba ny firafitry ny seny Vaovao dia efa mandeha amin'izany fanehoan-kevitra maro isan-karazany ataon'ny mpanao politika ka isan'izany naneho hevitra izany ihany koa ny mpamakafaka politika no sady mpikambana eo anivon'ny antoko politika iray Christian Tabera. Asinandria Malala sy Andra Rakoto Malala. Mizotra makany amin'ny korotana aorian'ny fifidianana isika eto Madagasikara raha izao fomba fandrafetana nisy Vaovao izao nijerena hoy Christian Tabera. Izy korotana be eto Madagasikara aorian'ny fifidianana ho avy raha toka io Vaovao itsangana io izay hita fa efa mitanira be no ikirakira ny fifidianana. Mazava kabaron'ny ray aman-dreny président Marc Ravalomanana ho any rehetra igny fa sy ho any fanoheragny rery ary nampianso ny hery velona rehetra izy tagny tamatavy ny kabaro igny raha izao seny izao izy ngendriny amin'izao tsika mizaka zao zany dia ho avy amin'izay le sy fifakahitagny rehefa avy eo. Tsika kosa aloha tsy anaiky an'izay
gn'asany mpanohitra eto de balizy sy andehanan'le firenena ho ankady amin'ny krosifagny vaoaka malagasy fa mandady amin'izao fotoagna zao fa tsy mandalika tsony ka hoy izy anao hoe ahoana ny fomba fahitanareo anio c'est ny vaovao io zany préalable apetraky mialoha préalable zavatra apetrakanay ambony latabatra aloha zany alohan'ny Chine fifidianana crédible mangarahara araka le voalazany zareo foana averimberina na ny mpamatsy vola na ny eto toerana dia aleo ravahana aloha le seny dia ny mbola aleo misoroka toy zay mitsabo satria sarotra fisaboagna an'io aretintsika rehefa aveo gn'ACC agnatin'izany ravana koa io gn'antony any fitondrana aleo raha zany raha ohatra ka tsy anaiky andriavan'io zareo de aveleo zareo rery miorganiser le fifidianana ohatra ny organiser zareo an'le fifidianany zay ho filohany OGM teo hoanareo mpanao gazety zany hitasika ne sisy candidat tokany zany fa tonga de nitendrena le olo fa sasena sarisary-pifidianana ka hoy zao hoe verinao zany ny fomba fahitanay an'io CNI io am'izao endriny zao de CNI apiady asika voaka malagasy agny amin'ny 2023 tena io zany zay vao tena sakoroka asika ino gn'antony any zareo daholy isivy rehetrarehetra reo fantasika zany ka noho izany sy misy zany aty amin'ny partisan ivelany mpitondra fanjakana ao agnatin'ny CNI io mba hampisy ana sous forme na balance eo amin'ny resaka fangararany ny crédibilité ny fifidianana amin'ny 2023 isika mitady fifidianana isinina apaisement idirana any amin'ny asa fampandrosoana dradradraina amin'izao fotoagna zao ka raha io CNI io agnotaninareo dia petsaka ary miarakombokevitra ary mampianso mitovy hevitra amin'ny filoha marika Ravalomanana zahaya tagny atao masina hoe mianso ny hervelona rehetra izy mianso ny FFKM mianso gn'entité rehetra na RMDM na CRMDM mianso an'izay zany mba hagnano karazana lobary andrasy na hoe afaka anandrom-pirenena lehibe andinina gne hoavy gne fifidianana amin'ny magnaraky araka zany mba hisorohana ny korotana eto Madagasikara sy ny fifidianana madio no anisany antony anaovan'ny filoha marika Ravalomanana Antsoavo amin'ny tokony sy ny lobary andasy mialohan'ny anangarana ny seny vaovao. Manao toivakana mihitsy araka izany ny fanehoan-kevitra mahakasika ity firafetana vaovao any seny ity. Nitondra ny heviny mahakasika izay ihany koa moa androany ny mpanao gazety no sady mpamakafaka politika Fernand Selo izay nanamafisany fahiteraka krizy mialohan'ny fotoana izao zavatra ataony fitondrana izao ary efa karazana famonoantena no ataony. Fanazavana ary. Ninona zavatra hitranga fantatra fa tsy crédible intsony de izy mbola te anao mandat manaraka de alefa le olona ary mahagaga am'le izy na le farany teo aranga le hoan'ny magistrat misy namana ampitsara resaka tamiko hoe le olona na alefanay solotenao amin'ny seny io nge ozy izy mpaneho hevitra anatin'ny réseaux sociaux de niraisina fa olo mpanohatra zay zany qualifieny zareo anazy olo mpanohatra io de ndeha anaovana consigne de vote ndray zany ao amin'ny cour suprême ifidianana le solotena anampitsara alefa eny amin'ny seny mandeha zany resaka hoe andefa olona hafa mihitsy zay tsy ao anatin'ilay tontolo misy andro zareo andeha ho fidina alefa solotena eny amin'ny seny zay zany no resaka mandeha hoe misy mpanambola zany afaka hoe ifinance mihitsy anao zay alany amin'ny solotena io tiana ho tenenina zany raha zo endriny zao zay le teneniko to hoe manao suicide ny régime misy ankehitriny na tiana na tsy tiana hiteraka krizy mialohan'ny fotoana io zavatra mitranga io ary rotona eo ngamba raha be indrindra sisa de ho avy ny fifidianana fa mandra-pahatonga an'izay ny Armady Jirama ny douane io priana lavanilona io ny any atsimo be de be ny olona victime za ataoko hoe tena hoe miatra manain'ny olona ny zava-misy ankehitriny grève lavareny ny vidim-piainana tsy voafehitsony zany rehetrarehetra zany mbola ampina ny crise politique mandrahona ary efa manangasanga ao ambadika ao io de hipoka tsy ho ely io de ianareo anatin'ny fitondrana no ametrahana fanontaniana hoe mbola anoiano ihany ve ianareo ary mety anao ahoana ny fihetsikareo tena mitranga tokoa le olana arany fa raha zavatra tsikasitra alohany de tsisy fifidianana angarahara zany mba io endriny eo io. Lafin-zavatra maro kosa ny voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho any androany ankoatra ny olana ara sosialy samihafa anisan'ny teboka nisongadina ihany koa ny mahakasika andraram-pirenena amin'ny ankapobeny fitiny Zavandremahefa sy Mathieu Prince amintsika. Maro tsy tambisaina ny fanitsakitsahany fanjakana ny lalam-panorenana malagasy amin'izao fotoana izao.
Ny tena loza dia ny filohan'ny repoblika mihitsy no minimandika izany. Raha tsy ilaza fa tsy ny fanendrena ireo governoran'ny faritra izay tsy voasoratra akory ao anaty lalam-panorenana malagasy. Ny fanovana-kitsarana ny lalàna miveny mpanohitra. Ny sakasakana sy ny ramatahora atao amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay manana ny sata amin'ny viazy manokana ary voafaritra tsara ao anaty lalam-panorenana izany. Aiza hoaiza nefa ny fampiaran-dalàna eto amintsika. Sa rehefa ny mpitondra no mandika lalàna tahaka izao dia modia ny fitsarana tsy hita. Aoka mba ho tena repoblika, inona moa le tena hoe fisehoan'le hoe repoblika eo amin'ny fiainam-pirenena. Fisehoan'le hoe tena tany repoblikanina dia zao niza na iza na ny filoham-pirenena na ny ministra, ny prime ministre sy ny ireo mpitondra fanjakana ambony au fonctionnaire rehefa mandika lalàna dia tonga dia makany amin'ny fitsarana. Fa ny antsika ty repoblika hafahafa efa manao mpitsara hoe reto ny olona manao ny tsy mety hoentina any amin'ny assemblée ndray. Zay hono zany le ACJ ka tsy repoblikanina zany fa ny firenena repoblikanina rehefa lalàna dia lalàna. Raha tena morona makany amin'ny fanjakana tsara tatana araka izany ny fanjakana ho hatrany ity mpandinika raharaham-pirenena ity dia tokony hametraka fitantarana mangarahara. Ka rehefa hoe manao bonne gouvernance dia tsy maintsy eo ny état de droit, eo ny anti-corruption na ny fiadina amin'ny kolikoly ary eo ny fahamarinana amin'ny fitantanana. Fa dia tokony ho hita daholo ny fivoaka ny vola sy ny fiditra ny vola. Le fidiram-bola nge ny tena marina, vola tokony hiditra raha tokony andoha miliara ny sasany amin'ny TVA dia zao 350 millions no arotsany fa ny 100 millions omeny an'le mpitantana. Zany nge ny fomba fisehon'ny zavatra eto amin'ny fidiram-bola ny fanjakana dia tsy tratra le ary amin'ny budget dia lasa mahantra le firenena tsy manana vola hoentina mihetsika. Zay ny zava-misy zay. Ankoatr'io, anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana ihany koa ny mikasika ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni izany. Nambarany fa ny firosoana makany amin'ny repoblika fadimy ary ny fanavozana ny ACC sy ny lalam-panorenana ihany no vahaolana elana amin'ny krisim-pifidianana mety hitranga. Tapitra ny fampalalam-baovao izao alizao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mialohan'ny teny sarantsika patsiheviko anao taky ny mazatra aloha ny fandaharam-potoana hoarahany eto amin'ny MBS. Varanao rehefa avy eo ary ny fandaharana Global News aorin'izay kosa ny fandaharana SAI iarahana amin'ny Clémence Rariny Irina sy Lilira Faralaka vahiny izy miravavy anatin'ny fandaharana ary Fernand Selo lanceur d'alerte no sady mpanao gazety ihany koa. Aorin'ny fandaharana SAI no anarahanao ny horonan-tsary mitondra ny lohanteny hoe le camp des cœurs brisés. Ny tena kosary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko manomboka raha pitso asina andria malala indray no tondra amintsika ny fampalalam-baovao.